miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy Tompo ary tonga soa eto amin'izao fandaharana zao faly tafahoana aminao ty fandaharana miomana ity zay iomanantsika ny fiverenan'i Jesosy ary ianarantsika ny tenin'Andriamanitra fa atsika manompo azy araka ny tokony izy tokoa. Tamin'ny farany teo tsika niresaka momba ny fahafolo-karena dia mbola toizantsika androany ihany zany. Toizantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy ary mbola petraka bebe koa anatinao hatrany farisen-dahatra ny amin'izany tenin'Andriamanitra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ny fahafolo-karena. Voalazatsika tao fa nisy ny fahafolo-karena karazany efatra tamin'ny fanekena taloha dia voalaza teo hoe fahafolo-karena voalohany ho an'ilay tompon'ilay harena ihany zany nakany fahafolo-karena dia izy ihany mampiasa an'iny ho anazy. Fahafolo-karena faharoa dia nomena ho an'ilay vita izay mikarakara ny tao an-tempoly dia fahafolo-karena fahatelo nomena ny mahantra sy ny kamboty sy ny vahiny teo an-tanàna zany. Zany hoe zany koa zany tao anatin'ilay fahafolo-karena. Dia ny faefatra fahafolo-karena izay alohan'ilay vita makany amin'ny pisorona zany. Zay ny fahafolo-karena dia voalaza antsika tao amin'ity tenin'Andriamanitra ty hoe ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao dia tsy ao ambany zay fahafolo-karena izay tsony. Zay ny fahamarinana, zay ny tenin'Andriamanitra. Dia misy teny hoe io baiboly io baiboly daholo io tokony raisina daholo io hoe zany efa testamenta taloha dia tsy rarahina tsony fa hoe tokony rarahina daholo io fa ao daholo ny voalaza daholo ny rehetrarehetra. Fa tsara ho fantatsika dia zao ny fanekena taloha dia tandindona zany ny amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe baiboly ray manontolo io dia Jesosy ny ambarany ary io fanekena taloha io dia tao anaty fanekena taloha ny fanekena vaovao ary dia tanteraka aveo lay zavatra rehetrarehetra noho ny fahatongavan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Noho ny fisian'i Jesosy zany dia nisy ny fanekena vaovao. Dia raisika ny tenin'Andriamanitra anie zao amin'ny Matio 5:7 ambin'ny folo. Ahoana hoy izy ny tenin'Andriamanitra? Matio 5:7 dia zao ny lazain'i Jesosy: aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Zany hoe io lalàna io ny olombelona dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna dia tsy ratsy velively akory fa ny olona no ratsy dia tsy natanteraka azy. Tsy vita atsika nakatony lalàna, tsy vita. Ary zay nahatonga Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hanafaka atsika satria no tanterahan'i Jesosy ho atsika ny lalàna. Dia raintsika ray ny Jaona 7:7. Inona nambaran'i Jesosy? Jaona 7:7. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia hoy Jesosy hoe vita. Zany hoe ny tiany Jesosy lazaina dia ny tanterahan'i Jesosy ny lalàna. Zay ilay izy zany hoe tonga izy hanatanteraka ny lalàna. Jaona 7:7. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahana. Zany hoe ny tanterahan'i Jesosy ny lalàna. Zay ny fahamarinana, ny tanterahan'i Jesosy ny lalàna. Rehefa ao amin'i Jesosy tsika dia tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Averiko ihany, rehefa ao amin'i Jesosy tsika tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Romanina 10:7. Inona lazain'ny tenin'Andriamanitra? Romanina 10:7. Fa Kristy no faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino, ny finoana ny mahavonjy. Zany hoe i Kristy ny fahatanterahany lalàna, fanamarinana izay rehetra mino. Zany hoe ny tanterahan'i Jesosy ny lalàna. Ary ny tanterahan'i Jesosy zany dia vita tsy mitaky an'izay intsony tenin'Andriamanitra amintsika fa tsika ao ambanin'ny fahasoavana ary eo amin'ny fahasoavana ny iainantsika. Zay ny tenin'Andriamanitra. Misy milaza matsy aveo hoe ka misy koa tenin'Andriamanitra hoe aloavy an Kaisara dia zay an Kaisara dia an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Zany hoe misy alohana an'Andriamanitra, alohanao an Kaisara sy ny sisa. Ny zavatra tsara ho fantatsika dia zao ny fiangonana ny resantsika eto fa tsy zanak'Israely akory na tsy haiko hoe foko izy fa fiangonana dia ny zanak'Andriamanitra zany eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Ny apôstôly zaitsika ihany fa tsy nampianatra momba ny fahafolo-karena, ny fampianaran'ny apôstôly. Ary
tsika kosa nefa dia napetraka hoe akatony lalàna misy Romanina 7:12 aloavy ny hetra zay tokony andoava-ketra aloavy a zay zavatra tokony alohan'ny fanjakana ary tsika tsirairay avy a dia napetraka ho mpakatoa ny fanjakana dia zay ny zavatra tena tsara ho raisitsika zany hoe Andriamanitra Jesosy a nanafaka atsika tamin'ny oziny ny lalàna satria ny tenin'Andriamanitra hoe itsika zay mbola tady hiverina any amin'ny lalàna dia miverina any anatin'ny ozina indray. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 4:7 Galatiana 4:7 andininy 10 inona ny voasoratra ao Galatiana 4:7 andininy 10 fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia ambanin'ny fanozonana zany hoe tsika raha mbola hiverina amin'ny lalàna dia ambanin'ny ozina indray fa efa ntanterahany Jesosy ny lalàna raha ohatra ianao mbola hoe verina amin'ny lalàna hoe tsy maintsy sakatoavy io tenin'Andriamanitra ray manontolo io zavatra rehetrarehetra io dia hoe rehefa zay zany dia ndao zany hiverina any Jerosalema dia hivavaka any Jerosalema satria izay ny lalàna dia eo ihany no mivavaka nefa Jesosy efa teny hoe tonga ny ora ary tonga izy ankehitriny fa Andriamanitra hitadiny mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana zany ny olona tadiavin'Andriamanitra dia raha ohatra tsika hiverina amin'ny lalàna dia mbola hitady ondry indray tsika dia hamono ondry dia hamono osy dia hanao an'izao zavatra ny lalàna rehetra zao reraka fa Andriamanitra Jesosy nanafaka atsika amin'ny lalàna ary tsy geja intsony koa ny hoe fahafolo karena raha ohatra horaisinao tsikelikely io dia lasa ambany lalàna ianao dia ambanin'ny ozina ihany ianao avy eo jerevina hoe firifiry zao ianao nandoha fahafolo karena hoe mitady fitahina mitady fahasoavana volanao fotsiny lany ary ny hafa ny voky ny hafa ny matavy mahazo ny rehetrarehetra fa ianao sahirana tonga ny faram-volana vita akoty tsisy miangana ntsony fa lany vola alefasy amin'ny fahafolo karena zao tsy ao amin'ny fiangonana intsony zany aoka ianao andray ny fanafahana amin'ity androany ity fa Andriamanitra tsy mitahaka ianao zany ary raha isy ara ny fahafolo karena dia ianao no mampiasa an'izany araka le voalaza tany amin'ny Levitiko Deutéronomie hoe ianao no hifaly hisakafo amin'izay rehetrarehetra zay le izy zay fa tena tsika mpanompon'Andriamanitra lasa mamezuga ho an'ny olona ary sahirana ny olona mahavesatra ho asaina mandoha ny fahafolo karena rehetra ary tenenina hoe lasa ao anatin'ny oziny ianao lasa ao anatin'ny fijaliana ianao lasa ao anatin'ny kapok'Andriamanitra ianao raha tsy mandoha an'io aoka tsy ho ampitahorina ny olona aoka tsy hogejaina ny olona aoka tsy ho tenenina an'izany ny olona fa tonga Jesosy hanafaka amin'ny lalàna Jesosy ny farany lalàna Jesosy ny nanafaka amin'izany ary tsy amin'izany ntsony zanak'Andriamanitra fa zay manome ampifaliana ny tian'Andriamanitra Galatiana 4:7 no raisitsika teo a dia raisitsika ihany koa ny Galatiana 4:4 sy ny 5 Galatiana 4:4 sy ny 5 fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna mba hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka ary satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra ho ato am-pontsika ny fanahany zanany miantso hoe aba raio ka dia tsy mpanompo intsony ianareo fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova noho ny ataon'Andriamanitra zany hoe zanaka ianao zao fataro identité ianao zany hoe fataro mahay ianao anao izy ianao rehefa nanaiky an'i Jesosy zanaky dada ianao tsisy mihitsy hoe zanaky dada ka mila mandoha an'ity amin'ny dada fa pety sy voageja ny dada raha tsy mandoha zanaky dada no mikarakaranao ny zanako tsy ho takiako mihitsy hoe eto ty ny vola meo anaty fa zandray ara no manome any zanako zanakytsika fa tsy mpanompo ary zay nanafaka atsika Jesosy tamin'ny ozy nanafaka atsika Jesosy tamin'ny lalàna ny ozin'ny lalàna ary tonga zanaka isika rehefa zanaka dia mpandova an'Andriamanitra ao anatin'ny fahasoavana ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra fa tsy lalàna intsony zany aoka ny tena hitsana ny maso kirana masonao androany mpanompon'Andriamanitra zay mbola voagejanyzany fahafolo karena zany tsy hotratran'izany intsony ianao zay mpanompon'Andriamanitra mitondra fiangonana mitondra olona ka mbola manageja ny olona amin'izany aoka tena hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao fa zay ny fahamarinana mbola raisika ihany Galatiana 4:7 Galatiana 4:7 Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina monjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny hazo zany hoe Jesosy nanafaka zay ny famonjena nataon'i Jesosy
de namonjy anao izy nanafaka anao izy galasiana toko fahatelo andiny faefatra moropolo koa ny lalàna de mpitaizantsika ho am Kristy mba ho amarinina amin'ny finoany isika zany hoe napetraka ny lalàna fa rehefa lehibe ny olona ozy izy tsy tia ilain'ny lalàna ntsony fa efa matotra zany hoe mila mitombo ao am' Jesosy am'izay ianao zao hoe mila matotra ao am' Jesosy am'izay ianao zao tsy ambany lalàna tam'sala am'izany ntsony fa ao anatin'ny fahafahana ao anatin'ny fahalalahana ao anatin'ny fahafahana afaka ny am'izany rehetrarehetra zany ho anao io mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany ianao zany miady-tsaina ianao ahoana moa ty fafolo-karena lavo ty ahoana moa ty matahotra ianao Jesosy manafaka anao tsy zany itsony ao anatin'ny fahafahana ao anatin'ny fahalalahana zay zay ny tenin'Andriamanitra ao kopakatony teny ianao raisika any tenin'Andriamanitra Korintianina voalohany toko fahaenina andiny fahasiambefolo hatramin'ny faharoapolo ahoana ary zany ny fanomezana ho an'Andriamanitra ahoana ny tokony hanomezana misy koa masy de zao tena tandremana tsara fa zany de fampianaran-diso mihitsy ary Jesosy mihitsy miteny an'izany any Matthieu any ianareo fariseo izy ny mpanorad-dalàna ianareo izy de miteny amin'ny olona hoe aloavy aty zay tokony ho andray aman-dreny de zay hoe korbanina hoe zay tokony fomeko anao dada sy mama de tsy omeko anao zany fa alefako any amin'ny pastera ho alefako any amin'ny fiangonana ho alefako any amin'izao de ny ao an-trano tsy karakarainao ny tokantrano tsy karakarainao ny vady aman-janaka ao tsy karakarainao fa ny ary amin'ny ilany ary no mahazo sy mahazo matafy sy ny zavatra rehetrarehetra ny mahatra ihany eo am-piangonana mpitondra tena tsy mahazo vola ny kamboty tsy karakaraina vahiny tsy karakaraina fa le fafolo-karena ho an'le mpitondra fivavahana ihany no atao me matavy mahazo an'izao le olona mahatra aoka nge tsy hofitahana ny olona aoka tsy ampahoriana sala am'izany ny olona rehefa tonga Jesosy teto ambonin'ny tany de ozy hoe onena Jesosy nahitan'ny olona tahaka ny ondry tsy misy pia onena koa Jesosy mahita anao am'izao fa nalaina ny fanananao alaina azy ianao ny rahatraponao tsy afaka ny alahelonao tsy afaka ny fahotanao tsy afaka ny zavatra rehetra nalaina taminao onena Jesosy fa na Jehovah tompoko no ato amiko izy Jesosy nanositra izy itory teny somafaly anafaka ny ampahoriana hitondra fanafahanao ampifatotra hitory ny taona kasitrahan Jehovah taona kasitrahan Jehovah zao afaka amin'ny lalàna afaka amin'izany fafolo-karena zany fa zay manome ampifaliana andiny tompo raha isika le Korintianina teo Korintianina voalohany toko fahaenina andiny fahasivambefolo sy ny faharoapolo any amin'le hoe tempolo fanamasina zany ty Korintianina voalohany toko fahaenina andiny fahasivambefolo sy ny faharoapolo de zao no ambarany hoy izy hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo de tempolo ny fanamasina izay ao anatinareo sady azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo mitenanareo nareo fa olombo vidy anareo koa mankalazana an'Andriamanitra amin'ny tenanareo zany hoe olombo vidy anareo amin'ny teny frantsay de hoe racheté ny racheté zany de hoe nividina fandrony ohatrany hoe olona namidy teny an-tsena natao andevo de efa nividinao izy de tamika teo izy very de mbola nividinao fandrony ray ohatra zany tsika veritsika de nividin'Andriamanitra tsika nividiny lafo tsika de tsika ray manontolo an'Andriamanitra anatanteraka an'Andriamanitra tanteraka ny momba de mamea fiainao ray manontolo anazy taka zany an'Andriamanitra manome ampifaliana tiantsika izy de name an Jesosy any eo amin'Andriamanitra zany tsy resaka lalàna ntsony fa resaka ohatrany hoe mpivady rehefa me zavatra mivady ka tsy calcul hoe ty hany meko azy ty hany meko azy zay azoko omena azy de omeko daholo zay ny mpivady mifankaty amin'Andriamanitra ihany koa de fankatiavana io aminao Jesosy de fitiavana io fa tsy resaka lalàna ohatra zany hoe meko ampafolony izy mba hanomezany anokafany anany lanitra efa nisokatra rehefa nanaiky an Jesosy ianao Efesianina toko faharoa napetrany any an-danitra ianao de zay ny tena zava-dehibe zay ny tena zava-dehibe hoe fahafolo-karena efa afaka amin'izany zanak'Andriamanitra ao ambanin'ny fahasoavana ao ambanin'ny fahasoavana eo amin'ny miorina ambonin'ny fampianaran'ny apôstôly afaka ny amin'izany naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly Petera Jakoba ten'Andriamanitra tsy misy an'izany fahafolo-karena zany nanafaka Jesosy tamin'ny Jesosy teto ambonin'ny tany raha mamaky ianao Matthieu de mety hiteny ianao hoe ka io ary Jesosy miteny hoe le Matthieu toko fahatelo amby roapolo iny hoe alohanareo ny ampafolo ny komina aneta reny tokony natao nefa ty tsy tokony navela misy miteny an'izay mihitsy io ary Jesosy miteny hoe reto tokony natao ty tsy tokony navela zany hoe le fahafolo-karena tokony tsy navelanao fa le rariny sy nitsy ny tokony nataonao ihany de raisiny mpanao ampafolo-karena io fa nyteny Jesosy satria mbola teto ambonin'ny tany Jesosy fa tsy mbola nivonona teo amin'ny azo fijaliana de mbola nanaraka ny lalàna Jesosy zay rehefa Jesosy tato amin'ny testamenta vaovao ato rehefa teto ambonin'ny tany rehefa misy olona miresaka aminy de ozy foana Jesosy hoe ahoana voalaza ny lalàna
ahoana voalaza lalàna satria mbola teo ambanin'ny lalàna izy ary nakatony lalàna Jesosy fa rehefa nombola teo amin'ny azy fijaliana izy dia vita ozy izy nitanterahany lalàna zany dia aoka hanafaka anao Jesosy fa raha mbola mitady hiverina amin'ny lalàna ianao dia lasa ambanin'ny ozona indray ambanin'ny ozona indray fa be da be ny fampianaran-diso amin'izao fotoana be da be ny mpampianatra saboka amin'izao fotoana ary be da be ny olona mpahoriana hoentina mpoketra hoe eto hoe fa tsofondrano ny vavahana dia azo vola tonga afaka ray volana mbola tsy hita ihany le vola amin'le poketra hoento ny seky hoe vavahana dia azo vola tsy zany eny ny famonjeny tsy zany ny ten'Andriamanitra aloha fahafolokarena dia azo fita iny tsy hita ihany zay azo le omenao fahafolokarena me mahazo sy me matanjaka sy me matavy fa le mame fahafolokarena mahatro eo ihany le mame fahafolokarena omeny an'izy ary amin'ny fahafolokarenany ho anao mpanompon'Andriamanitra aoka hiverina ato sika aoka sy hofitahana amin'ny vahoakan'Andriamanitra tena fitiavana anao ny ilazana an'izany anafaka anao na ianao paka fahafolokarena na anao mpanome aoka ho afaka ianao fitiavako anao zany fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ary zay le izy hoe nomen'ny Abrahama Melkizedeka amin'ny fahafolokarena dia i Melkizedeka dia itsinona fa tandidony Jesosy be da be ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha tandidony type de Christ zany hoe préfiguration zany hoe Jesosy daholo ny lazain'ireo dia mbola tandidony fa rehefa tonga amin'izay ny tena izy dia tsy ilaina intsony ny tandidony ohatrany hoe rehefa misy sary eo jereko foana ny sary fa rehefa tena hitako le olona tsy ilaiko intsony ny sary tala amin'izay le izy hoe rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra ianao raisinao tsara ny tenin'Andriamanitra tafahoana amin'ny Jesosy ianao ao fanatanterahana rehetra dia tsika rehetrarehetra aoka hiaina ao amin'ny fahasoavana hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra fa zay ny sitrapon'Andriamanitra dia manome am-pifaliana ianao karakarao mpanompon'Andriamanitra rehefa tokony karakaraina ozy ny ten'Andriamanitra hoe zay ampianarina aoka fohy zavatsoa an'izay mampianatra meo izy karakarao izy araka ny tokony izy fa tsika mampianatra tsy angeja sy andrahoana hoe alahoavo ny fahafolokarena efa tokony andondray ianao zao efa tokony amendray ianao zao no tsy zany le izy fa omeo ampitiavana karakarao mpanompon'Andriamanitra fa mila karakaraina izy dia karakarao izy ampitiavana zay fa mpanompon'Andriamanitra tsy angeja hoe efa tokony amendray ianao Kolosiana 2:7 nge raisitsika tsara nge ty tenin'Andriamanitra ty ary mitondra fanafahany ty tenin'Andriamanitra ty sady zany tondra fanafahany ty tena mahalala famarina anao tena hoe maivana ianao zay lazainy Jesosy hoe mora ny zigako maivana ny etako simple miaraka amin'ny Jesosy makanisa ty amika nareo miasa fatratra tsy mavesatra etana za no me fitsaharana eto ny zigako mianara amiko malemy fanasa tsy miavonam-po ahita fitsaharana ao amin'ny fanahinareo nareo Kolosiana 2:7 inona ozy ny lazainy koa aza vela isy tsara anareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voaloham-bola na ny sabata aliko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany dia any Kristy aza mety hofitahanareo aloka daholo reny fa ny tena dia ao amin'ny Kristy androany ary tena hoe tondra fanafahana anao ny tenin'Andriamanitra ho afaka ianao fa Jesosy manafaka raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo dia mazotoa manao asa soa koa nefa fa manao asa soa ampitiavana zay ny lazain'ny Paoly amin'ny Titosy hoe ampianariny antsika mba hainao asa soa fa zany no ilaina teny izy amin'ny Timoty hoe ampianariny olona vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra anao asa soa ho an'ny tompo fa zay resaka fahafolokarena io efa tapitra io Jesosy ny fahalan'ny lalàna atanteraka dia isaorana ny tompo zany teny zany tena hoe anao ne tena katoy izany ary izara zany ho an'ny hafa ihany koa teny marina zany ato zany voasoratra ato zany Jesosy mamonjy Jesosy mpanafaka Jesosy manavotra anao zany ny fahamarinany zany zavelo avela asiny olona zioka ntsony ianao ozy ny ten'Andriamanitra hoe fanatsona ny fahafahany ianareo ary aza mety asiana zioka intsony zany hoe tsy ianao ny maka zioka fa isy anisy zioka ho anao dia apetraka daholo ty zioka ty fanatitra ho amin'ny mpaminany avy mitory teny izy dia ino ary fanatitra ho amin'ny mpaminany apetraka valopy mavomavo sa valopy fotsifotsy ho an'ny fanatitra ho amin'ny mpaminany zara ny misy an'izany fanatitra ho an'izao le olona sahirana mavesatra aoka ianao ho afaka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ary akatony tenin'Andriamanitra fa zay ny famarina tena ampitiavana anaovana zavatra rehetra anao ny sitrapon'Andriamanitra olona afaka ianao amin'i Jesosy matahoran'Andriamanitra tsika mpanompon'Andriamanitra ary zay ny lazain'ny Solomona Andriamanitra no atahory ny fiandoham-pahendrena
dia ny fatahorana an'andriamanitra mila manana tahotra an'andriamanitra tsy hanambaka vahoaka an'andriamanitra tsy hanambaka ny ondry tsy hampijaly ny ondry fa hamahana ny ondry ary tena hankatohan'andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa fankatoavana ny zava-dehibe fankatoavana ny tenin'andriamanitra fitandremana ny tenin'andriamanitra dia ho aminao any ny tompo ary isan'ny mpiaino-pankatoa ianao hankatoa ny sitrapon'andriamanitra anaran'i Jesosy amen.